eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny anivelany efa maherin'ny 30 taona zao no nisin'ny fiaramiasa teo amin'ny Madagasikara sy ny UNICEF nandefa ny solitenany vaovao indray hiasa eto Madagasikara izy ireo isan'ny lara-pamehana manomboka eto zany ny fametrahana tetika samaritra ahafahan'ny vahoaka malagasy miomana ho amin'ny loza voajanahary. Tonga nanatitra ny taratasy fanendrena azy ho solitenan'ny UNICEF miasa eto Madagasikara teny amin'ny ministera andrarambahiny eny Anosy Andriamatoa Michel Saint-Lô. Noraisin'ny ministera andrarambahiny Vonjomaika ny jeneraly Bening Xavier Aslofinirina ty olo manakajy ty. Nilaza arak'izany ty solitenan'ny UNICEF ty fa naomby foana ny fiara-miasa teo Madagasikara sy ny UNICEF hatramin'izay 30 taona mahery ny arahandro tonta izay. Ary nahitam-bokatra izany teo amin'ny sehatry ny fahasalamana izay nahafahana nanao vaksiny ankizy manodidina ny 5 tapitrisa isa-taona, fananganana sekoly amanjatony. Itosy votratrano kosa ny fiara-miasa eo Madagasikara sy ny UNICEF ary hipaka amin'ny zatovo mipetraka any ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe fa tsy ny ankizy fotsiny ihany. Napetraky ny UNICEF lara-pamehana ihany koa ny fananganana tetikasa maritra ahafahan'ny vahoaka malagasy miomana amin'ny loza voajanahary. Efa nitazona toerana ambony tamin'ny sampandraram-panjakana maro tao Haïti sy ny UNICEF nandritra ny 20 taona i Michel Saint-Lô ary solitenan'ny UNICEF tany Serbia izy mialohan'ny nahatongavany eto Madagasikara izao.